Mbola eo amin'izay baolina kitra izay ihany ho an'ny sokajy division afara kosa dia mitohy-hatrany ny lalao fanjanana fediny amin'ny tompon-daka. Ho an'ny Ligue 2 zay zany dia nofotaina tamin'ity farany herinandro ity avokoa ireo lalao efatra tsy mbola notontosaina tafiditra amin'ny andro voalohany amin'izay fifaninanana izay tany Karion tany moa no nanaovana ireo lalao ireo ka andeha hoentina amintsika avy hatrany ny vokatra. Taorian'ireo lalao efatra notanterahana tamin'ny herinandro lasa nentina nanamboana ny fiadian'ny tompon-daka ny Ligue Analamanga ho an'ny sokajy Ligue 2 dia notanterahana omaly teny Karion indray ireo fihaonana efatra ambiny mbola tafiditra amin'izany andro voalohan'izany ihany. Nanomboka izany ny nandavon'ny ekipan'ny AMFC tamin'isa 3-0 ny ekipan'ny 4FA ireto miakanjo mainty ireto. Mbola nomporofondry Nord sy Rilama ary anisy indray ny fananatrakefa amin'ity taranja ity nandritra izany lalao izany. Manarak'izay dia resy ny ekipan'ny FC Malaza tamin'isa 3-0 ny Dragon FC ireto miakanjo mainty ireto. Tokony azo fandresena ihany teto ny Dragon FC saingy maro loatra ny mbola tokony ho tafiditra nefa nariana. Dia ankilan'izay kosa ny ekipan'ny FC Malaza dia nahainana loatra ny famonoana ireo fanafihana vitsivitsy azony. Torak'izany ihany koa dia niondrika tamin'isa 2-0 nandroan'ny ekipan'ny DSM ny ekipan'ny A Sud. Ary farany dia resy ny ekipan'ny STK Akademahoaka tamin'isa 4-0 ny ekipan'ny Sidexo IFC. Raha andro fantatra dia niteroso ny andron'ny zoma na ny asabotsy izao ireo lalao rehetra ho an'ny andro faharoa ho an'ity fifananan'ny Ligue 2 ity noho ny fiatrehana ny fetin'ny Pasika.